raha mbola misy mafina zany dia atao viany a tsy ho an'ny olombelona le teka fa ho an'Andriamanitra. Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve sady zany ve. Alleluia. Dia manolotra ny araba ho antsika rehetra toka manalika ity fotoana ity a manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsiraray avy. Saorana moa ny tompo ary mankasitraka azy sika fa dia nateo ary ny andro ratsy dia ndreto ianareo tsy voasakana fa tonga eto hatrany hatrany tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba hanompo an'Andriamanitra. Alleluia. Ny fisian'ny andro ratsy tahaka izao no anisan'ny tena rarotiny devoly entina ampihenana lanja ny etahitan'olona ho an'Andriamanitra. Ianao ve ndeha ho any, ianao voavina rary, ianao ve ndeha ho any tsy hainao tsetsetsaka ny oronao zany, ianao ve ndeha ho any sao dia manavy eo ndray, ianao ve ndeha ho any tsy aleo ve ato an-trano. Ka raha ho afoana ary ny orana tsy hijanona ny orana dia tsy atsahatra ho miaraka amin'izay koa ve ny fampona an'Andriamanitra. Kanefa ny sitrapon'Andriamanitra dia milaza hoe aza mahafo ny fiarah-miangona tahaka ny fanaon'izy fanao ny sasany faoka ianareo hifananatra, hifanitsy, hifampahery, hifanetana satria efa tombotra ny andro. Tsy hoe nintsony ny hery havana malala dia ho avy Jesosy ary ny fanetana ny baiboly antsika mba hamonjy fiarah-miangona dia tsy inona koa zany fa entina manatsara ny teo-panantsika mba tonga tsy ho tsara fiomanana. Raha ho avy tokoa Jesosy dia anisan'ny olona tafakatra ianao. Amen. Amen. Ka dia entanitsika mba ho avy ny devoly efa tena manao n'izy azo atao hoe nanomboka tamin'ny taona 2020 zao izy dia nitondra aretina dia maro amin'ireo namantsika zao a no tsy tavaverina te-piangonana intsony. Mbola any any izy amin'ny telefona mahatsiaro fa le tahotra mikasika any amin'ny aretina hoe mifindra dia izay ny tsy hamonjeny fotoam-pivavahana hoe le fampikasokasoka le fanosokosona izay ny tsy hamonjeny fotoam-pivavahana. Dia mbola any izy asa hiandro roviny hoe tsisy tsony ve zany ny aretina zay vao ho avy izy. Dia io ndray tonga ndranonorana dia fa endrikafa entiny devoly manakana ny olona tsy ho avy zany. Eo zao vao nantany fiangonana namantsika sasany any fiangonana namantsika sasany any amin'ny CRE Acte des Apôtres sy fiangonana any dia hoy zareo hoe ny aty aminay dia za raha fa misy olona tonga ihany koa dia iaho hoe ary mitovy daholo zany mpino rehetrako fa tsy ny eto androndra kely ihany zany no heveriko ny eto androndra kely ihany no matahotra andro ratsy ary manao ambany zavatra fampona an'Andriamanitra rehefa tonga ny andro ratsy. Fa zao no tenako aminareo na amin'ny andro fahavaratra na amin'ny andro rinina na amin'ny andro loatona dia aoka tsy hiala amin'i Jesosy ianao ary ataovy zava-dehibe ny fiarah-miangona. Alleluia. Amen. Hitanao fa na ny bidera azy mba misy amin'ireo koa naman'ireo namantsika naman'ny fiangonana resy ny andro ratsy dia jereo izy adolo ny tseo tonga dia fahinareo ranona tseo. Ary raha ohatra izany reny no andresen'ny devoly any mpanompon'Andriamanitra hoe andro ratsy aloha zay janona ohatrany ihany dia hiahaketo ianao zany hiahaketo araiza ary paster ratsy ny andro dia tsy nidina izy dia ahoana zany zay mihirahira tonga dia tahaka ny hira-mpiandro fatsy samy manolotra eo dia samy mihira fotsiny eo dia ahoana zany dia vita ny hira daody engany akamba samy anompotopatra amin'ny farantsika rehetra. Alleluia. Zay moa zany no teny mba tiako atsipoko amintsika rehetra fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ho atombontsika amin'izay zany ny fotoam-pivavahana zay
tonan'Andriamanitra antsika amin'ity androandroany ity a ka ho fanomboantsika ny fotoam-pivavahana dia andao hivavaka avy hatrany rehetra saotra ny tompo. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa manana ty fotoana androany ity, fotoana izay hanomponay anao Andriamanitra, hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra, hideranay Andriamanitra tsy toa ary entinay miorika eo anatrehanao. Ko ankehitriny ndreto izay fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ianao no Andriamanitra andray tanana anay, ianao no Andriamanitra tahanay, ianao no Andriamanitra hitondra fahasoavana lehibe ho anay amin'ity taona 2024 ity. Matoky izahay fa ho araka izany tokoa no ataonao aminay Andriamanitra. Nidera ny aja ary mivoninahitra ilay ho anao iriry any. Apetraka ampilatanao zany ny fotoam-pivavahana androany. Ankinonay aminao ho voninahitra ny anaranao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toizantsika ny fampom-pivavahana epitsakana antsika hiaraka hiderana tompo amin'ny hira anankitelo izay hitondrany reto namantsika mpidera reto. Halleluja. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity hanompo ny tompo eto androany arabaina manokana ianao satria tena hoe nafohy fotoana ianao androany, tsy nijery an'izay oran'andro mety ho ratsiratsy ao avelany ao ianao fa tena hoe tonga eto ianao nangetaeta hitadin'ny tompo dia ho hitan'i Jesosy aneza ny etaetanao zany dia hamaly anao araka izany ane izy. Amen. Amin'ity androany ity dia ndaontsika hiaraka hanandratra an' Jesosy hanandratra ny anarantsika satria ny anaran'i Jesosy efa nomeny antsika mba ho ampiasaintsika hoentsika miady amin'ny devoly eo amin'ny fiainantsika, hoentsika amin'ny zavatra marobe eo amin'ny fiainantsika, dia ndao hasandratsika amin'ny ambony indrindra izany anarana izany. Ho hasandratsika ihany koa Jesosy androany satria raha tsy noho ny aminy dia tsy toy izao ny fiainanao. Raha tsy noho ny aminy dia tsy voavonjy ianao. Mety tsy fantatra hoe taiza ny toerana misy ianao androany fa noho ny amin'i Jesosy dia tonga eto anatrehany ianao, voatahiry ao aminy ianao ary tadidio fa izay voatahiry eo amin'ny tompo dia voatahiry mandrakizay. Amen. Ndaontsika hiaraka hanao andreto hira anankitelo reto dia ataovy amin'ny fonao rehetra zany ho hasandratsika amin'ny ambony indrindra ilay Andriamanitra tompontsika, ilay mpanjaka ny mpanjaka. Mietseho an'ny tompo ianao. Manununa ny anaranao, misy hery mandraveny raha sarotrao. Raha vao manonona ny anaranao, misy fahefana ao am-bavako ao. Ny fahefana sy ny fanapana ao aminao zany. Ny fanjakana fitaovana ary ny famarina. Ny anaranao no ny mpivady, tompo misandrady, tompo misandrady.
fiatrantsika mbola olanzaintsika hoe ny fiatrananao no avy indrindra. Misandrata amin'ny ambony indrindra ianao satria mendrika an'izany ianao, mendrika an'izany toerana ambony indrindra izany ny toerana tokony homenanao. Dia indreto izahay vahoakanao mbola hihira ao anao, enganie izany mba tena hipakany anaty laliny fonao any Jesosy hoe tena hoe omena toerana tsara ianao, omena toerana ambony indrindra ianao. Dia mbola hihira ao anao izay hoe tompo ny herinao. Asandrato ambony ho an'i Jesosy ny tananao. Dia lazao aminy hoe mihoatra no izao hita rehetra izao ny herinao. Ny famindrapony dia tena hanenika anao man. Tena tsisy azo oharina aminao Jesosy.
hoe tsisy azo alina aminao Mine ambony indrindra anao
mangira ny zava-maneno rehetrarehetra isika fiangonana hiaraka hira hoe tompo misandrata ny avy indrindra ianao asandrato avy ny feo anao tena hipakany amin'ny jesosy zany etaetanao zany hoe hanandratra azy amin'ny ambony indrindra ianao Utsapanao eto ny fanatrehany androany hitoetra eo amin'ny fiainanao ihany koa izy ary izy hatanteraka ny sodrany izay nomeny mpanompo ianao ho asehony aminao ny fahalebiazana ho asehony aminao ny fahatsarany matriky azy ianao Andriamanitra zany androany ka ny vonina hitrao no amenanay voninahiny ianao ka ho tonga olona vaovao araka an'Andriamanitra Andriamanitra miondrika tonatrianao zahay Fena ianao ilay izy hatray ko mandrakizay no Andriamanitra tomponay iakofanay ary izahay izao dia olonao efa nividinao tamin'ny rano Jesosy anao anio ampitso ary mandrakizay ko indro ankehitriny tehirizo tokoa izahay Andriamanitra mba aharitra hatramin'ny farany eo amin'ny famponanao misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen samy makatoerantsika rehetra Alleluia Alleluia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany andaontsika amin'izao fotoana izao mbola hanokana fotoana indray anaovana vavaka amafisitsika ny falorantsika ny fiainantsika rehetra mba ho an'Andriamanitra Amen na inona mitranga na inona miseho eto ambony tany ety na inona ny zavatra tsy apozinao mifamafao amin'ny fiainanao ny antsika dia zao anompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany tsy emotra tsy verin-dalana mihitsy ary anao ny fampona tompo ho zava-dehibe hatrany hatrany sady tsy zany ve eo mpipetrahana iantsika no anao tira anankiray ity aoriana tiry ity dia andao hiaraka hivavaka samy anamafy ny fiainantsika mba tena ho an'Andriamanitra tokoa hira anankiray fiankofana no angatantsika hitareny reto mpidera reto antsika rehetra tompoko akopy masinao anaty zany hiry zany ataovy amin'ny fonao rehetra ny tena sehoany falorantenanao azy ho an'Andriamanitra izany amen
Misaotra tompoko, misaotra tompoko. Misaotra tompoko, anao zahay. Tsy ala aminao zahay, tsy vadika aminao zahay Jesosy eo. Amen. Vavakantsika rehetra toy izy ny falorantenanao ary raha mafiso fa tena ho an'Andriamanitra ianao, tsy verin-dalana izany mihitsy ianao, tsy ala amin'Andriamanitra izany mihitsy ianao, fa tena an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Mivavaha araka izany, mivavaha araka izany. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Andriamanitra, tsy ala aminao izahay, tsy vadika aminao mihitsy izahay, fa anompanao hatramin'ny farany izahay, anompanao hatramin'ny farany izahay. Halleluja. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra, mankalaza anao izahay, mame voninahitra anao izahay, ary ny rano Jesosy fiarovana ho anay isan'andro isan'andro. Amen. Izy no amoakanay ho mpandresy hatramin'ny farany. Amen.
matoky anao zahay, matoky anao zahay tompo zay efa namindra fo taminay ary mitahiranay olonao mandrakizay mandrakizay. Amen. Misaotra tompo. Halleluja. Misaotra tompo, misaotra, 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 misaotra. Halleluja, 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 halleluja. Anao ao tompo reko ny feonao zay mitory ny fitiavana nefa mila sakany finoana anatonako misaotra sy makasitraka anao fa nandray atanana anay ianao ary mbola miazona anay ho anao hatramin'ny farany ianao. Miolika tonatranao zahay raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso amin'ny fitondranany fanatitra indray janontsika amin'izao fotoana izao dia mandroso ety anoloana izay tondrany ampafolony dia tataza malokany an-toerana ny fanatitra fanaontsika isika fotoam-pivavahana tahaka izao. Aoka tianao tery anao hanomeo an'Andriamanitra fa sitraka Andriamanitra ny mahita anao manome ary matokanao ho tahina izany. Dia hiterana tompontsika ao anatin'izany mandroso tompoko. Panzaka ambuni jina idera
Sakani marina Izau tutuliza Nubanya minyanarani Asada tulai pansaka Buni jina Asada tulai pansaka Buni jina Julai pansaka ambuni jita Alleluia. Amin'izao fotoan'izao tsika dia andre ny tenin'Andriamanitra ataoko fa manakambara aminao Andriamanitra androany satria raha ny andro ratsy dia tsy tokony tonga teto anao tahaka ny namantsika sasany fa dia tonga foana ianao tsy avy aminao zany fa avy amin'Andriamanitra ary androany dia inona fa hiteny amintsika izy ampaherantsika izy satria anisan'ny mampitombo ny finoana mahatonga antsika manam-pinoana hivoaka ho mpandresy amin'ny lafin-javatra rehetra dia ny fandrenesina ny tenin'Andriamanitra ka androany ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Andriamidona Jean Aimé pasteur antsika avy ao Manjakandriana no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ka ho raintsika amin'ny tiafatanana izy tao mafy be ny tehake Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve alleluia amen dia mino farak'izay ny anaran'izany tena donany amin'ny fonao mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay hoentina eny azy alleluia dia faly miarabantsika rehetra nahatratra ny taona 2024 zany ny tenako sy ny sampam-piangonana Refia Manjakandriana sy ny manodidina rehetra dia miarabantsika rehetra nahatratra ny taona 2024 ary manonona sy mirary antsika rehetra ho ambinina sy ho tahina amin'ny zavatra rehetra amin'ity taona itya izany raisiko fahasoavana sy fitahina lehibe ny fotoana androany izay ahafahana mitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto amin'ity fotoana androany ity faharoa dia misaotra ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra mivady izay nanome fahafahana ihany koa anambara izany tenin'Andriamanitra izany eto amin'ity toerana ity ankasitrahana izy ireo ho ela velona ho salama ho lava andro iainana mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izany halleloia inoko fa raha nivavaka teto zay tamin'ny alina soma alina dia nisy alimbavaka no tanterahana teto dia nitarika izany alimbavaka izany ny tenako teto amin'ity toerana ity anisan'ny vavaka nentina tao anatin'izany dia ny hoe ninona karazana aretina na aretina manahoana na aretina manahoana ka vao tonga eto amin'ity fiangonana ity dia ny faritanay tsara mihitsy aza ny hoe eny ambavady dia mihitsy an'izany aretin'izany faharoa dia ny hoe ninona olana mianjado amin'ny fiainan'ny olona ka hoentiny hitady an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity dia ahita an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainany tokoa aneny olona ary everina sy inona fa marina sy mihaino vavaka Andriamanitra ka raha nitrotro amam-bavaka ity fotoana ity izahay tao anatin'izany alimbavaka izany dia ny hoe hamonjy olona tokoa ane Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-bavaka rehetra zay tanterahana eto amin'ity toerana ity dia isy olona maro ho vonjena Andriamanitra fa
tao anatin'izany moa nisy karazana atao hoe foniteny kely napetrako zay somary ohatrany nampomeny olona rehetra nanao alimbavaka teto no hoe azadino anefa fa ny zavatra tsapako fahatsapako manokana izy tia tsy hitambarako amin'ny olona rehetra fa anamanokana. Rehefa nandinika sy nijery aho ary namaky ny baiboly dia zao ny zavatra hitako. Rehefa nandre ny olona fa tamin'i Jesosy, rehefa nandre ny olona fa tonga Jesosy, dia nirohatra ny vahoaka amin'analiny, amin'anapitrisany. Fa zao ny zavatra hita, olona anankiray nosingan'Andriamanitra ary navahan'Andriamanitra tao anatin'ny maro. Anisan'izany ilay lehilahy antsoina hoe Zakaiosy. Anisan'izany ilay lehilahy antsoina hoe Bartimeo. Anisan'izany ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona. Totra ny temetraka fanontaniana hoe ireo ihany ve ny olona nanana olana, ireo ihany ve ny olona narary, ireo ihany ve ny olona tena nila n'Andriamanitra? Tsy tompoko, fa ireo le tena nangetahetan'Andriamanitra, ireo le tena nila fa mahavonjy Jesosy. Tena seho an'i Jesosy ho an'izay rehetra mino ny famonjeny, ary androany nisa tonga eto fa mahavonjy azy Jesosy dia amonjy an'izany olona izany tokoa ny tompo Jesosy. Mba ahafahantsika mandray tsara ny afatr'Andriamanitra dia andaontsika nomana ny fomam-panahintsika hoentsika mambavaka ny fontsika. Tsy ny tenin'Andriamanitra intsony no etsika ambavaka, tompo hoentina ambavaka ny teninao, fa ny tenin'Andriamanitra efa voata hatramin'izay nanondrenana azy, hatramin'izay nisiny dia efa voata ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fontsika izay andray ny tenin'Andriamanitra no mila hoentina hoe tompo ny foko androany, mba ho tany lonaka aniriny izany teninao izany. Hiara hivavaka isika. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny alalan'izao fotoana androany izao izay ahafahanay mandray ny afatra sy ny teninao, dia mino izay fa tsy andalo fotsiny aminay izany teninao izany. Hitondra afatra tsara, hitondra fampaherezana ary hitondra fananganana, fahavelomana ho aminay tsiray avy. Ka dia ny fonay ho tany lonaka tokoa aniriny ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanaratsym-pangalateny mpanatsatso ny tenin'Andriamanitra dia didina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambinina, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, miala, tsy manana anjara eto rehefa naharatsy, fa na mifampiviliana rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo noho ny teninao androany. Amen. Maka tenin'Andriamanitra isika ny firazantsara izay nosoratan'ny Lioka 5:20 dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy tapany farany dia ny 10 izany. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra. Lioka 5:20 andininy 10. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Averiko koa ndray mandeha. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miresaka sy manondro manokana ny amin'i Jesosy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa tonga Jesosy. Ny fahatongavan'i Jesosy dia tsy tonga nameloka, fa tonga hitady sy hamonjy ny very. Voalohany hitady, faharoa hamonjy izay mahatsapa fa very. Nizanizy ianao mahita, nizanizy ianao mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Izao tenin'Andriamanitra renesinao androany izao dia Andriamanitra mitady ianao. Tadiavina atao inona moa ianao? Tadiavina mba ho vonjena ianao. Mitady ianao amin'ny alalan'izao teny izao Andriamanitra. Te hamonjy ianao amin'ny alalan'izao afatra izao Andriamanitra. Fa nahoana?
fa maninona no tadiavin'Andriamanitra ry havana rahalahy ry anabavy ambara aminao fa raha misy tena malahelo anao indrindra ary tena antra anao indrindra tsy ny vadinao fa Jesosy, tsy ny ray aman-dreninao fa Jesosy, tsy ny fianakavianao fa Jesosy. Izy irery ihany nafony ny ainy, izy irery ihany nafony momba azy rehetra mba ho anao. Ny olona raha sendra olana, ny olona raha sendra niady, ny olona raha sendra ny zavatra sarotra dia mbola afaka miala aminao, mbola afaka mandositra anao, mbola afaka mamela anao irery fa Jesosy zao no ambarany, zao no lazainy. Filazantsara ny Jaona 4:7 dia hoy izy manao hoe tsy amela anareo ho kamboty aho, tsy amela anareo ho kamboty aho, tsy amela anareo ho kamboty aho, tsy amela anareo ho kamboty aho. Zany hoe na manahoana na manahoana, na amin'ny lafiny manahoana na amin'ny lafiny manahoana, na amin'ny lafiny ninona na amin'ny lafiny ninona, dia tsy amelanao irery Andriamanitra, tsy amelanao ho kamboty na atsapa tena ho kamboty Andriamanitra. Ary androany dia mbola hamafisiny amintsika izany teny izany. Ny olona mety maniditra anao, ny olona mety tsy tia anao, ny olona mety manao tsinitsinina anao, fa hamafisitra androany Jesosy tena tianao, Jesosy tena tianao, Jesosy tena tianao. Zay no mahatonga ny titeny ity manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Iza ny olona mba manam-pahefana, fantatrao. Iza ny olona mba manan-katao, fantatrao. Iza ny fianakaviana akaiky anao ka tena mba saiteny sy ilaza aminao manao hoe zao tsy anary anareo mihitsy izahay, tsy amela anareo irery mihitsy izahay, tsy avelana ho atsapa-tena ho kamboty ianareo. Iza tao anatin'ny fianakaviana no mba navita izany teo aminao. Fa Jesosy androany manamafy aminao, fa na manahoana na manahoana tsy andao anao, tsy anary anao, tsy amela anao irery izy. Ary zao no tena mahafinaritra ny amin'ity Jesosy ity, le zavatra antosiran'ny olona mihitsy no idirany. Inona moa ny zavatra antosiran'ny olona? Ny zavatra antosiran'ny olona dia rehefa tena sedra ady mamay ianao, rehefa tena sedra zavatra sarotra ianao, dia hoy izy ny vadiny sasany, lolo ivoaka kely ary iny izy dia tsy hita, lozany manao domy dia lozany mangataka tokerany tanàna dia mamoana izy, tavelany izy, nariny eo ianao. Sendra ady mafy ianao, sendra zavatra sarotra ianao, dia mitady fomba rehetrarehetra ny olona mba entina anliana, ianao ihany natonga an'izao, ianao ihany natonga an'izao. Te ilaza izy manao hoe za tsy manana vahaolana any amin'io, fa ianao no nahatonga an'io. Fa androany milaza aminao, na ny nataonao na tsy nataonao, natonga izany olana izany. Jesosy androany mitady sy hamonjy ny very. Raindray tsika dia miampangatena ary mihevitra ny hoe tsy haino atsony Andriamanitra, tsy hamaly atsony Andriamanitra. Ny antony dia satria efa nanao an'izao efa diso tamin'izao efa solafaka tamin'izao efa ny zavatra maro samy hafa nataoko. Antony mahatonga n'Andriamanitra omeko rariny raha tsy hamonjy ahy intsony, tsy hariavana. Eto dia ilaza aminao, tsy hariavana. Ninona efa vitanao, ninona efa nataonao, ninona zavatra niainanao ka mety hanampiampon'ny devoly ny sainao ka ilazany fa tsy miaino anao tsiny Andriamanitra, tsy hamonjy anao tsiny Andriamanitra, dia ilaza aminao te hanokatra ny sainao, te hanokatra ny masom-panahinao androany. Fa na manahoana na manahoana hoy aho, zava-misy dia tsy miova Jesosy, tsy miova izy. Fa mandrakizao androany maraina izao dia mbola tianao foana izy, mbola tianao foana izy, mbola tena tiany ianao, mbola tena ho ampony ianao, mbola ho ampony ny hamonjena anao.
mbola tena ho ampon'Andriamanitra ny atonga anao tsy ho very. Ary zay no antony ny tantanany, ny vimbinany ianao ka andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy ianao anie nanao an'izao ezaka izao mba hitady an'Andriamanitra. Satria raha niezaka ataotsika hoe isika no hitady an'Andriamanitra, dia zao ny ambarany any amin'ny Jaona 7 dia lazainy any amin'ny 5:30 manao hoe hitady ahy ianareo fa tsy ahita. Zany hoe raha ezaka manokana ataonao hitadiavanao an'Andriamanitra ka entinao ireharehanao hoe nitady azy aho, zay no nahatonga tahaka izao, tsy ahita ianao izy. Fa izao no ambarany, tsy anareo mifidy aho izy, fa izaho mihitsy mitapa-kevitra mifidy anareo. Olom-boafidin'Andriamanitra ianao, olom-boafidin'Andriamanitra ianao. Tsy tokony hanaiky ny fanameloana ataon'ny Satana, fa olona efa nividiany Jesosy tamin'ny rahany ianao. Ary androany dia te hanangana anao sy te hametraka anao amin'izany toeram-pahasoavana izay efa nividianana anao zany Andriamanitra. Mitevolo dia miezaka nanozongosona anao, hanala anao amin'ny toeram-pahasoavana nametrahan'Andriamanitra anao io. Fa Jesosy androany hibatanao indray, anaka mipetraha eto amin'ny toerana izay efa nametrahako anao ianao, fa izao no nifidy anao, izao no nifidy anao, izao no mamonjy anao. Raha lasa anam-bava tia anao Jesosy, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Dikan'izany dia ny hoe nizaniza hiala aminao, nizaniza handao anao, nizaniza tsy eo aminao. Raha mbola vonona ianao, raha mbola tapa-kevitra ianao fa hiaraka amin'io mpamonjy anao io, famatotra amin'io mpamonjy anao io, dia azo antoka ny fiafaran'ny fiainanao. Fa tsara makany amin'ny tsara, tsara makany amin'ny tsara, tsara makany amin'ny tsara. Satria nahoana? Lay mpamonjy mihitsy no miaraka aminao. Rehefa ny mpamonjy zany miaraka aminao, azo antoka zany fa ninona obstacle ho voavonjy foana ianao, ninona zavatra mitranga eo ho voavonjy foana ianao. Ny antony zany dia ny hoe ny tokony ataontsika dia tokony tsy saraka mihitsy amin'io mpamonjy io isika, tokony famatotra amin'io mpamonjy io isika, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5:20. Ahoana hozy izy? Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Zany hoe amin'ny fotoana zany isika mandray fanapahan-kevitra, amin'ny fotoana zany tsika manomboka mieritreritra andeha irery, andeha amin'ny herin'ny tenatsika, andeha amin'ny fahaizantsika, andeha amin'ny fahalalantsika, dia hozy izy manao hoe raha izany ny fanapahan-kevitra raisinao dia tsy ahefa na inona ianao, tsy ahefa, tsy avita na inona ianao. Fa hozy izy manao hoe fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo, zay tianareo, zay tianareo, zay tianareo, zay tianareo, angatao zay tianareo, fa ho tonga aminareo zany, ho azonareo zany. Tsindriny tsara hoe fa raha miray amiko ianareo, dia afaka mangataka. Fa ny olana mantsy ho an'ny olona zay efa ela tamin'ny fanompoana dia ampifamadiany ho afatra io, fa angatao zay tianareo na inona raha miray amiko ianareo. Lasa faran'le hoe raha miray amiko ianareo. Fa azadiny fa ny voalohany ahefa ny zavatra rehetra, ahatanteraka ny zavatra rehetra, nofinofinao, ny atonganao andray fanasitranana, ny atonganao andray vahaolana, dia ny fifamatorana na ny hoe ny firaisanao amin'i Jesosy. Ity tantara ato amin'ny Luka 7:20 dia miresaka manokana ny amin'ny Zakaiosy, lehilahy mpanan-karena, manany maizy azy. Fa zao zavatra nitranga, anisan'ny nentin'Andriamanitra nanavahana azy manokana tao anatin'ny olona maro, satria maro ny olona izay nifanety ary tonga alohany, tonga talohany, fa izy ohatran'ny tratra taty aorinany.
entina ilazany any amin'ny hoe tsy ny fahelana tamin'ny fanompona an'Andriamanitra no entin'Andriamanitra mamonjy ny olona anankiray, fa marina efa tonga talohany Zakaiosy fa tsy natsapa na inona na inona. Marina efa tonga talohany Zakaiosy fa tsy nisy zavatra nitranga teo aminy, fa i Zakaiosy ilay vao tonga taty aoriana, taty afara, kanefa dia nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ka nentiny nilazana izao teny izao teo anatrehany olona maro, teo anatrehany vahoaka maro, dia niteny izao teny izao Jesosy manao hoe anio dia ho any an-tranonao aho, anio tsy maintsy makany an-tranonao aho, anio izasy ianao Zakaiosy ho any an-tranonao tsika. Engany androany ho antsika rehetra izay mandray izao teny izao, mba hisy fanapakevitra ho raisin'Andriamanitra amin'ity androany maraina ity, ka ilazany manao hoe anio tsy maintsy ho any an-tranonao ihany koa aho. Averiko tsy ny fahelana, tsy hoe satria efa ela tamin'ny fanompona mpiandraikitra ianao manana andraikitra goavana eo anivon'ny fiangonana, tsy midika inona izany rehetrarehetra zany. Zakaiosy manokana tratra fara taty aoriana, ela be ny olona efa teo foana, efa niaraka teo foana, efa nihirahira sy nioka ho atena hosana 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 amin'ny avy indrindra, tsara zany. Fa i Zakaiosy taty aoriana tomefy olona Jesosy, tsy tantsony hoe ahoana zany ny fomba, tady hevitra izy, nataony ny fomba rehetra tahaka an'izay nanaovanao ty androandroany ty hoe raha avy ny orana tsy maintsy hitondra elo aho. Tsy nanao tahaka ny sasany manao hoe satria avy ny orana, satria misy an'izao dia alohantsika aloha zara ary misy an'io fa voron'ny fianakaviana, zara ary nisy an'io fa i Zakaiosy ary resy lahatra fa ianao tonga io, ianao manatrika amin'izao fotoana izao, ianao le tandindony Zakaiosy, mitady ny fomba rehetra, mitady ny hevitra rehetra, tsy maintsy hianana amin'i Jesosy. Tonga eto anao anio, zay rehetra nataony tompo tamin'io Zakaiosy io ho ataony aminao ane izany, ho ataony aminao ane izany. Fahazadino fa rehefa tonga tao Zakaiosy ka hitan' Jesosy manokana, dia efa faly aloha ny tompo nahita azy. Zay entina ilazana ny hoe tsy ny olona no mitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no mitady ny olona. Dia efa hitany amin'izay Zakaiosy, dia ozy izy manao midiny ianao fa ho any an-tranonao isika. Fa zao tsy hoe rehefa nakany an-trano tonga dia avy an-trano mirakla be, hoe tonga tany an-trano tonga dia fagagana be, tonga tany an-trano tonga dia zava-baovao be dia be ny tao. Fa nandeha ny tompo niaraka tamin'ny Zakaiosy, tonga tao an-trano, fa rehefa tonga tao an-trano dia nomeny Zakaiosy seza hoe mipetrapetra ianao, mahazaho toerana ianao. Nanome toerana an' Jesosy Zakaiosy, nanome toerana ho an' Jesosy Zakaiosy. Mampalahelo matetika ny olona rehefa ao am-piangonana ihany no manome toerana ho an' Jesosy. Rehefa ao am-piangonana dia mahazo laka ary mahazo toerana Jesosy. Eny ka na ny fomba fiteny azy hafa mihitsy. Bonjour ala malala, raha vavy malala. Fa mampalahelo fa tonga any an-trano izy ny vadiny tsy mba ataony malala. Rehefa ao am-piangonana dia hainy zany, vitany zany, manome toerana tsara, manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy magaga rehefa tonga eo anivon'ny fivoriam-bavaka tahaka an'izao, mahatsapa maivamaivana ny olona, satria manome toerana ho an' Jesosy. Fahazadino fa tokony ho tahaka an'izao, fahatsapanao eo anivon'ny fivoriam-bavaka tahaka an'izao no tokony fahatsapanao naiza naiza toerana misy anao, raha mahazo toerana tsara ao am-ponao sy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Satria ny fiadanana dia ambaran'i Jesosy fa fanomezana io.
ny fiadanana dia fanomezana. Tsy zavatra vidiana eny an-tsena io, fa raha zavatra vidiana eny an-tsena io ny mpanambola ny miadana indrindra. Fa ny fiadanana tompoko, na manambola ianao na tsy manambola ianao, fa manome toerana tsara ho an'i Jesosy, dia ozy izy manao hoe fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Afaka manapaka eo amin'ny fiainantsika naiza naiza toerana misy atsika ny fiadanana. Fa mba hahafahany zany mitoetra tsara, manjaka eo amin'ny fiainantsika, dia manaova tahaka ny Zakaiosy, omeo toerana Jesosy, omeo toerana tsara izy, aoka azo laka eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Fa rehefa mahazo toerana, mahazo laka tsara eo amin'ny fiainantsika Jesosy, izany rehetrarehetra izany dia izany no tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Na dia efa nieritreritra azy ianao hoe niatingam efa tsisy hevitra intsony, ny sainao no milaza fa tsisy hevitra intsony io, fa Jesosy androany mbola milaza aminao, mbola hivadika fiadanana io, mbola hivadika fiadanana io, mbola afaka iova ho fiadanana io zavatra no heverinao fa tsisy hevitra intsony io. Faharoa, rehefa tonga tao an-trano Jesosy, nampahazo ny toerana tsara, nisy fanapahan-kevitra niraisiny Zakaiosy tao. Zao ny fanapahan-kevitra niraisiny. Tsy niandry ny tompony teny azy izy, isika zao mbola mandre ary mahazo tombony satria miteny amintsika ny tompo. Fa i Zakaiosy tsy mba nisy olona niteny azy, na nisy olona nampahery azy hoe zao no ataonao rehefa tonga ao Jesosy ka mahazo toeranao dia manaova an'izao na manaova an'izao. Fa i Zakaiosy mihitsy no resy lahatra. Zao ny fandresen-dahatrany. Za dia lehilahy mpametsifetsy, izao dia lehilahy mpanambaka olona, izao dia lehilahy mpanota, izao dia lehilahy mpanao ratsy. Ka izao no izy. Amin'izao fotoana ampandrosoko anao zao Jesosy, amin'izao fotoana andraisako anao zao Jesosy, dia andray fanapahan-kevitra aho. Fa na inona zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana, ninona ratsy nataoko, onerako zany, onerako zany, onerako zany. Tsy hoe atsahatra fotsiny, fa onerana. Onerana. Ny olona mbola hoe atsahatra, tsy hanao an'io tsony aho, fa ny Zakaiosy nampino hoe onerako le izy, ho ampiko zany, ho averiko zany. Tsy vitantsika zany angamba ianao, fa za mino fa ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao hitadiavan'Andriamanitra anao, dia ho tafahoana amin'Andriamanitra tokoa anenao, ho tafaray amin'Andriamanitra tokoa anenao, ka anisan'le olona anankiray ho vonjena ianao ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia tenin'Andriamanitra mitady anao, Andriamanitra mitady anao. Androany maraina zany misy lehilahy tadiavin'Andriamanitra ito, androany maraina misy vehivavy tadiavin'Andriamanitra ito. Zava-misy andeha tsy andray ohatra anankiray ao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany, 9. Ahitantsika ny tantaran'ilay vehivavy izay mpivarotena moa, raha izay no azo ilazana azy. Amin'ny olona zany tamin'izany fotoana zany tena ratsy, ary izay no natonga ny hoe na dia ny fianakaviana akaiky azy tamin'io fotoana io dia mba vonona ihany koa hitorabato azy. Hoy ny fomba fitenin'ny olona manao hoe tsy hitan'izay fianakaviana atao amintsika ny nanana toetra ohatranao zao. Zao ny zavatra ataonao, mendrika anao mihitsy ny hotoraham-bato, zany hoe anadahany tokony hiaro azy, vao mainka naporisika ny olona hoe io le tia toray. Fa manala baraka ny anarany ray aman-dreny, manala baraka ny fianakaviana. Naporisika ny zavatra hain'ny olona dia ny aporisika amotika anao, fa Andriamanitra nizaniza aporisika, nizaniza mitsangana amotika anao, Andriamanitra hitsangana hamonjy anao. Toray vato izy, vonona daholo ny olona rehetra nitazona vato,
fa eo no entin-drazana ny hoe Jesosy tsy mba tara, tonga ara-potoana ny famonjena ataon Jesosy. Tahaka ny androany maraina izao, tonga ara-potoana ny famonjena ataon Jesosy. Tsy mbola tara. Na mieritreritra ianao hoe efa tena olana be masiso, efa tena tsisy hevitra intsony amin'io e. Tsy tara Jesosy. Ary tsy misy zavatra tsy hainy atao zany, fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Rehefa tonga teo Jesosy dia ny olona efa tsisy nanana hevitra intsony amin'ny hoe ahitany vehivavy ho velona, fa ny fianakaviana efa nieritreritra hoe aza tao lamba anankiroa fa tao anankiray ihany fa vehivavy manadala. Ary ny sasany ary miteny hoe volaniza ny vidianana lamba ho an'io fa aleveno amin'izao any. Fa ho Jesosy hoe zany ny hevitrareo, fa za koa manana hevitra heverako ny vehivavy io. Za koa manana hevitra, raha zany no hevitrareo. Ny hevitrareo dia ny hamono azy, ny hevitrareo dia ny tora-bato azy, fa za kosa manana hevitra hamonjy ny vehivavy io. Rehefa tonga teo Jesosy dia tsy zavatra sarotra nataony, tsy misy akamantatra maro nataony teo, fa teny ray-mbava voavonjy ilay vehivavy. Ny teny ray-mbava izay milatsaka eto amin'ity toerana ety, ny teny ray-mbava izay reny sy ny sofinao androany maraina, hiteraka famonjena lehibe ho an'ny fiainanao zany. Ny olona dia nanery an' Jesosy mba hitovy hevitra aminy, fa Jesosy tsy azon'iza terena, fa manana ny heviny manokana. Rehefa hamonjy izy, zay ny atom-pisiny, zay ny atongavana, dia tsy mivoana amin'izany izy, fa tsy maintsy hamonjy izy. Ka niza mandeha zao teny zao, mila famonjena. Ambarako aminao fa tsy tara ny famonjena, tonga ny famonjenanao, tonga ny famonjenanao, raiso zany androany. Vonoina ve izy mangala vato lehibe indrindra, ny azo ty zao izy ny anankiray ny abeany, dia ozy izy anankiray hoe ny andray ataoko ohatran'ity fa ataoko milevina eo amin'ny tapikandriny mihitsy ity, dia ozy ny anankiray ataoko maivamaivana amin'izay mafimafy ny toraka. Fa ianao Jesosy tokony hibata malao be ianao, dia mba hanatotona zany eo amin'ny lohan'ny vehivavy io, mba ahafahanay mitoraka manaraka. Napirisika an' Jesosy ny olona tamin'ny alalany fomba fiteniny hoe araky ny lalàna zao ny zava-misy, araky ny lalàna tsy maintsy zao ny atao. Zany hoe noterena kolaka Jesosy, fa Jesosy tsy azon'iza terena amin'ny fanapa-keviny. Zao ary noho izy alohany mba ahafahako mitoraka azy, dia misy fampirisihana sy fanetanana ataoko anareo Jesosy. Ka zay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Ny zavatra nisy ary ny zavatra nitranga ry havana dia niala tsirairay teo ny olona. Niala ny olona ary voalaza fa tsy nisy olona tafajanona teo afa-tsy ilay vehivavy rery ihany. Ino mba nalasa ny saiko hoe fa naninona re ilay vehivavy tsy mba nitsoka aingana. Rehefa lasa daholo ny olona, fa naninona izy, satria izy nke meloka voalohany antony nitangoronan'ny olona teo e, fa naninona izy nitsingala teo satria fantany. Fa Jesosy tonga eo amin'ity, fantany fa ilay mpamonjy tonga ety, fantany fa tsisy nahavita an'izao zavatra zao, na dia ny ray aman-dreny, na dia mpiray tam-po aminy azy, fa Jesosy rery ihany no afaka nampandehan'ilay olona hitora-bato azy, ka nanala an'ireo olana maro samihafa zay saika hianjaty taminy. Lasa daholo ny olona, dia hoy izy raha vehivavy, za tsy haly eto, ka na izy ary mamono ahy tsy maninona fa aleoko mihitsy ary izy mamono ahy androany satria tsy mendrika ahy, satria mpanota ahy, satria ratsy ny nataoko, tsy maninona fa za tsy hiala eto. Nanontany amin'izay Jesosy raha vehivavy efa niomakomana hoe hovonony azy zany, aiza daholo reny izy. Dia hoy izy lasa daholo zareo, tsisy nanameloka anao ve, tsy nisy toboko. Zao no izy, izao koa tsy manameloka anao, fa zao no afatra no tsindriany Jesosy tsara.
manoloana an'izao tenin'Andriamanitra androany zao. Ninninona vitanao, ninninona ny ainanao, na manahoana na manahoana, efa fiainana ny ainanao, tsy manameloka anao Jesosy. Fa hoy izy manao hoe amin'izao sisa izao, amin'izao sisa izao, amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Rehefa nandrean'izany raha vehivavy, velona ny fanantenany. Jesosy mamelona fanantenana. Na dia izay efa eo mba vahoana ny fahafatesana azy, tsy avelan'i Jesosy ho resy zany, raha mbola miaraka aminy. Raha androany ianao isafidy hiaraka amin'i Jesosy, raha androany ianao mandray fanapahan-kevitra hanome toerana an' Jesosy, hampanjaka an' Jesosy eo amin'ny fiainanao, azoko antoka fa tsy ho very ianao, tsy ho potika ny fiainanao, ho tsara ny fiafaran'ny fiainanao. Satria ny fiainana miaraka amin'i Jesosy tsy rehefa any an-danitra. Fa izay no nahatonga an'i Jesosy nampianatra manao hoe ny etỳ tany ho tahaka ny any an-danitra. Zany hoe ilay fiadanana hiainanao any an-danitra dia ampiaina an'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany rehefa miaraka aminy ianao, rehefa mifamatotra aminy ianao, ary rehefa vonona hiaraka aminy, tsy saraka aminy mihitsy ianao. Dia izany fiadanana izany tompoko hanomboka hanapaka eo amin'ny fiainanao. Mahita renim-pianakaviana anankiray tsy miova mihitsy zany renim-pianakaviana zany. Dia izao daholo ny fanontaniana ataon'ny olona, fa inona no hoaninao? Fa inona ny menaka ampiasainao? Velim-panontaniana ny olona satria tsy miova mihitsy io renim-pianakaviana io. Efa mananjafy avy. Fa rehefa milahatra amin'ny zanany izy dia ohatran'ny hoe piray-tapo. Tsy miova mihitsy. Velim-panontaniana ny olona, fa inona ny menaka ampiasainao? Fa inona ny sakafo mba hoaninao, mba hianaranay fa tena ianao tsy miova mihitsy a? Dia izao valiteny ataon'ny vehivavy io, Jesosy ny menaka ampiasaiko. Isan'andro aho izy dia miositra an' Jesosy. Io Jesosy io ny menaka ampiasaiko. Ary ny sakafo hoaniko, mihinana ny zavatra rehetra fa fanampin-tsakafo izay tena tsara indrindra, tsy avelako hiala Jesosy no anarany. Io Jesosy io no miaraka amiko. Io Jesosy io no mahatonga toy izao. Ary ampiasain'Andriamanitra io vehivavy io. Satria na ny olona izay mieritreritra ho mafo, ohatra somary mialatsiny fomba fiteny manany ihany kely izay vehivavy izay, satria rehefa te himeza eo am-piangonana dia izy no asaina mitsangana. Dia raha vao izy manomboka mandray fitenenana, izay teny rehetrarehetra halatsaka ny eo mampime daholy. Dia izao no tsodrano, everiko hoe tsodrano ataon'ny olona azy, atsangano indray le manana ositry ny fifaliana. Zany hoe manana ositry ny fifaliana izy, ka vao miteny izy dia faly daholo ny olona. Na dia ohatrany hoe teny tokony ataonao ihany azy, rehefa ho lafa miteny an'izy tsy mime, fa rehefa izy miteny azy me ny olona. Satria nahoana? Izay ilay fanavahan'Andriamanitra, izay ilay fansoran'Andriamanitra ataon'Andriamanitra. Ry havana, Andriamanitra tena tia ny olona rehetra. Araka ny ambarany amin'ny Jaona 4:9-12 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izao tontolo izao mihitsy no tian'Andriamanitra hiaina am-piadanana. Izao tontolo izao mihitsy no tian'Andriamanitra hiaina am-pifaliana. Fa indraindray ny fiangonana dia mieritreritra fa sambatra ianareo pastera. Sambatra ianareo mpanompon'Andriamanitra. Izahay dia mahita anareo falifaly sy miramirana lava. Izahay dia mahita anareo mampahery anay, mampitraka anay, mampitsangana anay. Tena sambatra ianareo misaotra tompoko.
fahazadina fa ny fahasambarana izay nataon'Andriamanitra amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia fahasambarana tian'Andriamanitra iaina ny olona rehetra fa tsy hoe rehefa mpanompon'Andriamanitra ihany no tokony iaina amin'izany fa ny olona rehetra tian'Andriamanitra iaina amin'izany. Dia hoy izy ny olona hoe pastera, nareo ngamba tsy mba manana olana mihitsy eo, nareo ngamba tsy mba manana olana mihitsy eo, satria na ny antony mijery anao izy, mitazana anao izy, to lehilahy mahery hatrany, to olona misy fifaliana hatrany, misy fiadanana hatrany, zany ny zavatra hitan'io. Nareo ngamba tsy mba manana olana mihitsy eo, nenay izany. Dia hoy zako aza miteny an'izany hoa fa tsy hahanao io. Be dehibe ny olona dia miazona na io aretina zay mandalo amin'ny fiainana io aza dia tazomy mihitsy ny any aretiko aretinao taiza io, taiza ny fidiananao azy, tsy hanao zany io, tsy hanao io, mba zavatra mandalo io ary tokony ekenao zany, fa raha ekenao fa mandalo io androany maraina dia hiala aminao io. Aza tazomina le izy. Zao koa ny zavatra mitrango manaraka. Rehefa ao anivon'ny fotoana tahaka izao, mahery sy mitraka ny finoan'ny olona, mandray le afatr'Andriamanitra, tena matanjaka. Dia hoy izy le ranabavy anankiray, satroka ihany aty am-piangonana, tsy ala aty am-piangonana mihitsy aho. Fa maninona? Satria rehefa aty am-piangonana dia mahatsapa mihitsy izy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fahazadina, ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka miaraka aminao naiza toerana misy anao, naiza lalana alehanao, afaka miaraka aminao hatrany ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny olana dia ity, rehefa ato am-piangonana eo anivon'ny fivoriam-bavaka tahaka izao dia mamela ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona hiasa. Zay mahatonga le hoe narary izy dia atao am-piangonana ary nivavaka natao tonga dia sitrana, tao anatin'ny fandrenesan'ny tenin'Andriamanitra sitrana izy. Fa ny olana dia izao, vao manomboka miteny ny lehilahin'Andriamanitra na ny vehivavin'Andriamanitra ho farana na ary tompoko ny fotoana dia milahatra indray ny olona rehetra makeo amin'i Jesosy. Jesosy aiza le aretiko teo fa ody azao. Jesosy aiza le problemako fa ody azao. Izay no antony mahatonga ny olona hoe rehefa ody izy dia vao miala eo amin'ny toerana io dia misaitsaina avy hatrany, efa tonga ao izay le mpitakotrosa, dia ahoana re izany zao no atao, inona indray ny lainga ho atao amin'iny izy. Satria tsy navelany eo amin'i Jesosy ny azy ny olana, tsy navelany ho raisin'i Jesosy ilay olana teo aminy, fa tao anatin'ny fitoam-pivavahana, tao anatin'ny fandrenesan'ny tenin'Andriamanitra dia napetrany tsara, io ny ianao Jesosy aho. Satria ianao ny teny manao hoe mankanesa ty amiko, ianao izay miasa fantatra mavesatretana, fa omeko fitsarana ianareo ka tonga azao, io ny ianao. Napetrany ao amin'ny tombo tokoa le ahetana, ny olana, ny aretina, ny ati-saina maro samihafa, napetrany ao amin'ny tombo dia niditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, tonga olona milamina, tonga olona sambatra, tonga olona miadana. Fa rehefa hifarana ny fotoana, Jesosy ody aiza le etako teo. Alaindray tompoko le entana, zay entana efa nomena ny tompo aza alaina itsony. Rehefa tapa-kevitra ianao fa apetraka amin'ny tompo le izy dia aloha apetraka any amin'ny tompo le izy, aza alaina itsony. Fa mahatonga le izy mbola manaraka anao satria nahalainao le izy. Androany zany zao raha marary ianao tonga eto, manatrika izao fotoana izao, mandre izao tenin'Andriamanitra izao, ambarako aminao fa ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tia nasitrana anao izy androany, tia maniolana ny fiainanao izy androany, tia hamonjy anao izy amin'izao maraina izao. Raha mety ianao ka ametraka izany eo amin'ny ho raisiny atanany zany tompoko, ho raisiny atanany zany. Zany tsy midika, zany tsy milaza, fa raha miala aminao le olana androany dia tsisy olana itsona amin'ny fiainanao mandrakizay, fa Andriamanitra azy omeny alalana mihitsy ny olana. Raha miala eto ianao dia teneny ny olana hoe tongava indray ao aminy anehoako ny heriko.
Zany hoe ny olana tonga eo aminao, ny olana mandalo eo aminao dia olana tian'Andriamanitra anehoana ny maha-Andriamanitra azy, fa tsy olana natao ampahorinanao zany, fa olana tian'Andriamanitra anehoana fa Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra mpamaholana izy, Andriamanitra manasitrana izy, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy. Haleloja. Noho zany efa dia voafaranako ny tenin'Andriamanitra, efa tsara toerana, efa samy mitondra ny hitantsika ao amin'i Jesosy daholo zao tsika, efa petraka tsara, efa niraisin'i Jesosy an-tanana daholo, ny fahasalamana rehetra nisy tao aminao efa nanomboka nandray an-tanana izany ny Tompo, ka tahaka ny namonjena an'ilay vehivavy teo ambavahoana ny fahafatesana, dia ho tahaka izany no amonjena antsika rehetra izay efa mahatsapa very hevitra amin'ny fiainana. Androany hanome fanantenana vaovao anao indray Jesosy, hanome fiainana vaovao anao indray Jesosy. Nanomboka tamin'ny fotoana io ny aona ny vehivavy io tamin'i Jesosy, fiainana vaovao, ny fiainana ny ainany. Ary ambara amintsika fa mbola tsy tapitra ny fiainam-baovao, mbola tsy tapitra ny fiainam-baovao, fa mbola afaka ny andray ny anjara anao ianao, mbola afaka maka ny anjara anao ianao amin'izao maraina izao. Tonga aminao zany tenin'Andriamanitra izany, ny antony dia zao, te hamonjy anao Andriamanitra. Efa fantatry ny Tompo ary efa hitan'ny Tompo ny bedibedinao, efa hitan'ny Tompo ny menomenonanao, efa hitan'ny Tompo ny adi-tsainanao, efa hitan'ny Tompo ny fitarainana. Dia zao ny ambarany any amin'ny boky ny Exodosy any milaza manao hoe reko izy ny fitarainana ary hitako ny alahelyny, ka nidinao zao amonjy azy, nidinao zao amonjy azy, nidinao zao amonjy azy. Efa nidina amin'ny Tompo, efa nidina amin'ny Tompo. Ny antony hidina ny Tompo tsy hitsangatsangana, fa amonjy anao, amonjy atsika. Zay no antony nandraisany fanapaha-kevitra hidina, efa nidinao zao izy amonjy azy. Engany androany mba hisy olona anankiray mangataka amin'ny Tompo mihitsy androany Tompo ao anatin'izao fandrenesany tenin'Andriamanitra zao. Engany mba misy olona anankiray ho avahanao, ho singanina manokana, ka hanaovanao asa lehibe sy mahagaga eo amin'ny fiainany manokana. Satria araka nambarako hoe mezan'ny ankizy hoe dada za miteny an'izany tsono fa Andriamanitra tsy manavakavaka, teo ka Andriamanitra ary tena manavaka ako. Jereo ny Baiboly fa be dia be ny fomba hitan'Andriamanitra milaza izany. Any amin'ny Mateo 5:20-4 dia milaza izy manavaka Andriamanitra. Malakitoko 7:7-8 dia milaza manavaka izy. Any amin'ny Mateo 5:20 any milaza foana manavaka izy. Ho avahan'Andriamanitra, fanavahan'Andriamanitra, tena manavaka Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra zany no afaka handray fahasoavana, tsy ny olona rehetra zany no afaka hatsapa, tsy hoe satria maro be tsika, ary marina ny tenin'ny mpampon'Andriamanitra, tsy hoe rehefa betsaka tsika dia tena miasa Andriamanitra, fa za resy lahatra ny amin'ny teniny manao hoe raha misy roa na telo eo aho izy, efa eo aho, ary efa io zay ny fahatongavany eo, fantatrao ny antony, fantatrao ny antony, rehefa izy no eo zay fantatrao ny antony. Inona ny antony? Amonjy izy zay. Zany hoe raha misy roa na telo zany manaritra eo dia efa vonona foana Andriamanitra ny amonjy. Ka ho antsika rehetra mandray zao tenin'Andriamanitra izao, mazava ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, raha isika rehetra izao samy hanome laka, hanome toerana an' Jesosy, hampanjaka an' Jesosy, tsy ataontsika ty am-piangonana fotsiny Jesosy, fa rehefa any atokantrano na eny an-dalana dia hafandray ny fiainantsika. Aza manao tanalahy, ny tanalahy no miovaova ry havana, fa rehefa am-piangonana dia rahalahy malala, fa rehefa any an-dalana rikaladala. Ary izany no antso manokana ilazana amintsika ary hiantsonantsika rehetra izay mbola mahatsapa hoe mbola lavitra n'Andriamanitra ny ankonanao. Matoa Andriamanitra ny fidy anao, dia marina ny teniny. Hoy izy manao hoe minoan' Jesosy Tompo fa ho vonjena ianao sy ny
ankonanao. Ao am-pon'Andriamanitra ny amonjena ny ankonanao amin'ity taona 2024 ity. Tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ity taona 2024 ity ny ankonanao rehetra. Fa mba tonga ny famonjen'Andriamanitra ao, ianao zay efa nividian'Andriamanitra e, ome toerana tsara Jesosy, hampanjakao tsara Jesosy, ome voninahitra izy naiza toerana misy anao, na ny fotoana manahoana na ny fotoana manahoana, aoka azo voninahitra foana ny tompo Jesosy. Fa raha izany no ataontsika ho tanteraka ny famonjena ataon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Ndeha iara hitsangantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Eo am-pitsanganantsika no anomboka isaintsaina hoe izato koa ve izany. Tiako raha akiponao ny masonofinao dia anomboka hibanjina an' Jesosy ianao, anomboka hijery an' Jesosy ianao, fa tsisy afaka mamonjy anao afa-tsy izy irery ihany. Tsisy ninona azon'ny olona tao aminao amonjy anao, tsisy ninona azon'ny olona tao aminao hanavotana anao, fa raha Jesosy androany mahazo laka amin'ny fiainanao, iova ny tantaranao. Ka hoy aho hoe aoka anatrika an'Andriamanitra arsika. Renao ny tenin'Andriamanitra ka tsapanao fanteny taminao Andriamanitra. Manomboka mandraisa fanapa-kevitra androany, iova tahaka ny Zakaiosy. Manomboka mandraisa fanapa-kevitra androany, mba tena ametraka an' Jesosy mahazo toerana tsara eo anivon'ny fiainanao, fa tsy Jesosy mandalo, no Jesosy miaraka aminao. Ome toerana izy androany, indro amitsangana ka mandondona. Raha misy ny heniny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy ao Jesosy. Mandondona ao mbaravarany fonao Jesosy. Mba vonina ny ampandroso azy va ianao, mba vonina ny andray azy va ianao. Mitsangana izy androany, mandondona tamin'ny alalan'izany teny nambara izany, dia mandondona ao mbaravarany fonao izy. Mba mety ve ianao androany hampandroso azy, mba mety ve ianao androany handray azy, fa izy efa vonina hiditra ao aminao, amonjy ianao, amela ny helokao rehetra. Ny olona ny eritreritra ny ravehivavy fa ratsy izy, fa Jesosy namela ny heloko ivehivavy io. Tia amela ny helokao koa Jesosy androany, tia amindra fo aminao koa Jesosy androany. Raha mety ianao dia ho fiainana vaovao ny fiainanao amin'ity taona 2024 ity. Andesika rehetra samy ilaza amin'ny tompo. Jesosy eo midira atao boky ianao, manome toerana ho anao aho, avosika ho androany ny toerana zay fonenanao, anjakanao eo amin'ny fiainako manokana. Mila anao a Jesosy eo, mila anao manapaka amin'ny fiainako aho, mila anao ho mpanjakako aho. Jesosy eo, ianao le tena tiako ianao Jesosy aho, tiako ianao Jesosy aho, tena tiako ianao Jesosy aho. Mamondrafo amiko ianao, mamondrafo amiko ianao, mamela ny heloko rehetra, mamela ny fahotako rehetra. Eny fa na Jesu neveriko tsy ho fahatsoana aza, kanefa hitanao fa fahatsoana. Mamondrafo amiko ianao, mamondrafo amiko ianao, mamela ny heloko ianao tompo. Andesika rehetra iaraka ivavaka, ilaza amin'Andriamanitra, ampandroso an' Jesosy, andray an' Jesosy. Izy le mpamonjy anao, izy le mpanasitrana anao, omeo toerana izy, omeo laka izy, omeo azy ny fiainanao rehetra. Aza misy anombinana ny fiainanao rehetra, omeo an' Jesosy amin'ity maraina ity. Rehetra zay Jesosy, mila anao zay, mila anao tahaka ny Zakaiosy zay. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesosy eo, ndreto izay manantona anao, mametraka indrindra ny fiainanay, eo ampelatananao, mamondrafo aminay, mamela ny helokay, diovy amin'ny rahanao zay Jesosy, sasao amin'ny rahanao zay tompo. Halleluja. Misaotra tompo. Angina isika amin'izao fotoana izao aoka isy fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, naiza toerana misy ianao ka andrenesanao zao afatra Andriamanitra izao. Mijoro solotena an'Andriamanitra ao, manaiky ho ampiasain'Andriamanitra hitondra famonjena ho anao amin'ity androanio ity.
mitady anao Andriamanitra, mitady anao mba ho vonjena izy, mitady anao mba ho avela heloka izy. Androany maraina dia tafahoana amin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'izany teny izany. Ity taona 2024 diavintsika ity dia taona tsara ho antsika no nanomanana Andriamanitra azy. Taona tsara ho antsika ho an'ny olona tsy manana an'Andriamanitra dia mety hiteny fa loza ho azy ity taona ity, fahoriana ho azy ity taona ity. Fa ho anao kosa izay manana an Jesosy ary nandray an Jesosy tamin'ity androany maraina ity dia ambarako aminao fa ho fiadanana ho anao ity taona 2024 ity. Taona tsara ho antsika ity taona 2024 ity. Fa mila amboarintsika tsara ilay fifandraisana sy fiarahana amin'Andriamanitra mba hatsara ny taona antsika, satria tsy isika ny manatsara n'ilay taona fa Andriamanitra mihitsy no mandray fanapahan-kevitra manatsara ny fiainanao mandritra n'ity taona ity. Ka raha ilay Andriamanitra manatsara ny fiainanao mandritra n'ity taona ity no lavitra anao dia ho sahirana ihany ianao. Noho izany hamafiso ny fifamantorana, ny firaisanao amin'Andriamanitra. Renao izao ny tenin'Andriamanitra izao ary hivavaka ho anao ihany koa izao amin'ny maha-Mpanompon'Andriamanitra, hivavaka ho anao aho mba ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra, mba ahafahan'Andriamanitra mandray an-tanana ny fiainanao, ny hoavinao rehetra dia hivavaka ho anao aho. Izay no natonga an Jesosy mantsy nampianatra. Hoy izy manao hoe mandehana ozy izy ka ny amin'ny tokantrano izay diranareo dia tonono ny fiadanana. Ambarao amin'ny olona ny fiadanana, zarao amin'ny olona ny fiadanana. Sitraka Andriamanitra izany, matoa Andriamanitra miteny izany dia ao am-pon'Andriamanitra misy andraikitray mpanompon'Andriamanitra mampita sy mizara amintsika ny fiadanana. Ka raha mino isika, manaiky isika fa irak'Andriamanitra ho anao ny tenako, raha mino isika, raha manaiky isika fa solon-tenan'Andriamanitra miteny aminao zao dia hita famonjena ianao. Ka ny fiadanana izay ho tononona androany dia hanapaka eo amin'ny fiainanao mandritra ity taona 2024 ity. Apetrao amin'ny fonao aza ny tananao, fanahy masonao, ndreto ny olonao, saina andreanao sy ny teninao. Voaraina izany hafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao zany, ary misokatra ho anao ny fonay, ny fiainanay rehetra, ny ninona mety atsirambina nataonay tamin'iny taona lasa iny. Tianao ilay Andriamanitra namindra fo tamin'ilay vehivavy azony olona tanana nitsangatsanga, dia mbola ianao no Andriamanitra mamindra fo aminay amin'ity androany maraina ity. Noho izany dia mamindra fo aminay. Miaika izahay ny amin'ny fahadisoanay, ary vonina ihany koa izahay hanao tahaka ny Zakaiosy. Iova eo anatrehanao, hitondra ny fiainanay ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany eo anatrehanao, ary indrindra fa hanome laka na hanome toerana anao sy ny fanatrehanao naiza naiza toerana misy anay. Noho izany Tompo, ndreto izay miankohaka aminao, manaiky anao, fa Andriamanitra ianao, mpamonjy ianao, efa tonga ianao hitady sy hamonjy ny very ity ary ny zanakao, ity ary ny mpanomponao. Raiso an-tanana izay fa omena ianao ny fiainanay sy ny hoavinay rehetra. Jesosy io mivavaka ihany koa androany ho an'ny vahoakanao izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao, niza ao anatin'ny aretina, niza marary, ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ao anatin'izao fanonana vavaka izao dia mihitsana sy miala ao amin'ny tenanao ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona fiainana mangidy, ninona fampahorinana angidy, ninona fahatsapahanao teo amin'ny fiainanao, resaka faharesena ho an'ny fiainanao androany amin'ny anaran'i Jesosy
dia mamoaka ny fiainanao ao anatin'ny aizina ho any amin'ny fahazavanao. Amin'ity androany ity dia avoaka amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainanao hiala ao anatin'ny aizina ary ho any amin'ny fahazavana. Manomboka amin'izao an'io izao dia tanteraka izany. Manomboka amin'izao an'io izao dia tanteraka izany. Anomboka hita ny fahazavan'Andriamanitra ianao. Anomboka hita ny fahatsaran'Andriamanitra ianao. Anomboka hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Hiasa eo amin'ny fiainanao. Nizaniza mety efa niome, nizaniza mety efa nanakora Tompo mamondrafo amin'ireny olona ireny. Vonjeo ihany koa izy androany izay nandre an'izao teninao izao. Vonjeo izy fa sitraka ao ihany koa ny hamonjy azy ireny. Fa tonga ianao ho an'ny olona rehetra mba hamonjy azy ireny, mba hanavitra azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy matoky izay ary mino izay fa izany teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao izany dia ianao no mitady anay. Ka indreto izay Tompo, manantona anao izay, manakaiky anao izay, reo olana rehetra izay nifamatotra tamin'ny fiainan'ny olona, reo ady rehetra izay nampahory ny fiainan'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Manaiky ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra eto an-tany, hatrany an-danitra, hatrany amin'ny tsy hita maso ambanin'ny tany, dia manaiky sy mandohalika noho ny anaran'i Jesosy. Ka noho ny anaran'i Jesosy Kristy dia foanana ny fahantrana rehetra izay mamatotra ny fiainan'ny olona, foanana ny fahoriana rehetra izay mamatotra ny fiainan'ny olona, ary amin'ny anaran'i Jesosy reo trosalava izay tsy mety afaka amin'ny fiainan'ny olona, amin'ny anaran'i Jesosy no zao tenin'Andriamanitra androany izao. Amin'ny anaran'i Jesosy misy vahaolana, misy vahaolana, misy vahaolana ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra Tompo, raisinay ny fitahinao, raisinay ny famonjena, raisinay ianao, raisinay ka tsy ho avelanay, tazominay ianao, ho fitsirinay ianao, naiza naiza aleanay, ninona ho ataonay Tompo. Manomboka amin'izao anio izao, raisinay ianao ka omenay toerana tsara eo amin'ny fiainanay, ao amin'ny tokantrano ny tsirairay avy dia aoka ianao no anjaka, aoka mba hahita soa tokoa ny olona ao an-tokantranao. Raha andeha hody ny mpanomponao tsiray avy, tsy hahita loza izy fa hahita soa, satria no valinao, nomenao soa ireto mpanomponao izay nandre ny teninao ireto, dia hiparitaka ao amin'ny ankohonany ane izany soa rehetra nozarainao izany. Ka ho marina soa tanteraka amin'ny teninao manao hoe minoan' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ny voninahitra dia ho anao zany efa hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho averina ho anao mandrakizay fiadanana ho amin'izao olona rehetra izao nandre ny tenin'Andriamanitra androany maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra anao hoe amen.